miaraba ny Joël Bertsima dia miaraba antsika rehetra any amin'ny toerana inoantsika na hijerentsika an'izao fandaran'izao. Eny ary maromaro ny zavatra miseho maly miaro solofarjaona raharaha-pirenena no resahana fanamarihana kely fotsiny ety am-pianomboana izay mety ho anatin'ny adevitra sy ny famakifakatsika ihany ny mahakasika ilay page Facebook ny présidence de la refondation de la République de Madagascar nanjavona tamin'ny alina la izy etsakila ny fanandrify tamin'izay zavatra izay ihany dia nanova ny sary famantarana ilay page teo aloha izany hoe le an'ny présidence teo aloha tamin'ny andro ny Andry Rajoelina moa zany dia mandeha ny resaka anatina tambazotra tserasera ao anatin'ilay izy hoe efa lasa ty ve zany le page sy ny sisa na hoe zavatra efa nahazatra antsika ihany koa nefa hatramin'izay tia fomba fiadin'ny pomba ny Andry Rajoelina amin'ny ilay gafigafy kely sy antsojay amin'ny alalana compte Facebook raha tsy resaka page Facebook na hainao manjery mpanao politika maro mpanohitra isika. Oui, zavatra tsara te resahana kely tokoa ety am-piandohana moa tsy fantoko amin'iny fa mifandray amin'ny resaka rehefa avy eo hoe ny serasera indrindra fa raha fitantanana raharaham-panjakana dia manana ny lanjany be io zavatra io Joël Bertsima. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia nanjavina io page io nanomboka tamin'ny fitora sasany omaly ariva rehefa nanjavina io dia ny tena mba nisy nampafantatra moa avy ny mahajanga avany le milaza an'izany dia niezaka nanontany rezaka ny fa tody tsy misy taitra eo anivony ny manodidina ny mba fantatra tena manodidina ny fiadidiana ny repoblika ny fanavozana ny repoblika zany. Ny zavatra tsara marihana nefa dia izao nanjavina le izy misy serasera mandeha fa tsy ofisialy ara zany io mihitsy le hafahafa tsy amin'ny fomba ofisialy io hoe maintenance technique fa zao ny olana raha maintenance technique ilay izy raha hoe efa nalaina le page vaovao an'ny page taloha ny fiadidinan'ny repoblika dia tokony ho hita ao amin'le page taloha avokoa ny vaovao mahakasika ny refondation de la république fa zao tsy misy fa ohatrany lasa eritreritra ny olona zany lasa efa ty le izy ka raha misy taratasy sandoka ao ampiasana tombo-kase ampiasana zao ohatra fotsiny hoe manendry any any dia inona ny feritraika an'izay na mametra-pialana no ny anton'izao inona ny feritraika an'izay zay zavatra izay no ohatrany hoe anairana kely zany fa hoentintsika moa arafa avy eo ao anatin'le resaka rehetra atao hoe zany pejy ary efa nambara tamin'ny fomba ofisialy nalefa tamin'ny TVM pejy ny TVM koa ara pejy ny télévision malagasy hoe manomboka izao dia tia ny pejy ofisialy ny fiadidina ny repoblika ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika zany hoe ny présidence eto Madagasikara ity ny pejy fa tsy nisy fampahalalam-baovao tsy jerena ohatrany tsy dia misy taitra loatra fa ny fetraikany io satria ny fetraikany io dia eo no idirako amin'ireo resadresaka raha avy eo Joël Bertsima hoe ny fetraikan'izay zavatra raha tsy misy fampahafatana satria nijery ny pejin'ny filohan'ny filoham-panjakana ny colonel Michael Randrianirina dia ao rehefa nisy raha nisy atao izy matetika mantsy le signalement no mahatonga an'ireny dia manjava mipejy ny GNZ Madagasikara tratran'izany indroa nandritra n'ireny hetsika ireny ao anatin'ny telo herinandro ny misy hetsika fa vitan'ny mpanohana sy mpiaradia amin'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny alalan'ireo compte fake rehetrarehetra ampiasainy no misignaleka mampanjavina an'le pejy tratran'izay ve zany ary mbola manao an'izay ve zany ny ekipan'Andriamatoa Andry Rajoelina itenena antsika zany fa tsy lavitra ireo atao hoe mieritreritra anakiroa nanao zavatra ratsy dia izay zavatra izay mila hitandremana izao vao tafapetraka ataontsika hoe tsy ampy herinandro angamba tsy mbola ampy fito andro ny pejy fa efa niakatra tany amin'ny raha tsy diso efa manakaiky ny 200 000 followers le pejy satria vetivety dia tafiakatra 160 nijery farany angamba teo amin'ny 160 000 followers teo zany hoe ao anatin'le mangetaheta n'ilay hoe inona ny zavatra tenenin'ilay fahefana mifehy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny karazan'olona dia mandeha mijery an'le pejy dia izao izy nanjavina izao zany zavatra zany misy olona eo anivon'ny fiadidiana ny fanavozana ny repoblika tokony ho andray an-tanana ny zavatra zany indrindra ny fifampiresahana amin'ny ataontsika hoe anivon'ny meta orinasa meta zany manana soloteny reo eto Madagasikara amin'ny fidirana ka andraisana ny tena hoe tompona andraikitra amin'izany zavatra zany satria
amoahana nro karazam-baovao ofisialy ao anatin'ny fandaminana ny raharam-panjakana am'izao satria ny raharam-panjakana am'izao tsika am'teny zao Joël Bertsiba de mialatsiny fa somary ao anatina safotofoto ka misy olona ara tsy fantantsony hoe inona ny tena atao ohatra anankiray efa niteniny filohan'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika ny colonel Michael Randrianirina fa fampandehanan-draharaha no atao rehefa napaha-kevitra lehibe ara de miembotra ohatrany hoe ny fampidirana mpiasam-panjakana ny resaka ajanona atsahatra avokoa reny ny zavatra misy amin'izao fotoana izao de miteny ny préfet an'Antananarivo anao fifidianana filoha-pokotany amin'ny alahady zao mahafantatra an'izany ve ny eo anivo ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika nampahafantarina zany fandraisana fanapaha-kevitra satria fifidianana filohan'ny fokotany io de mbola misy lalàna amin'ny fe io misy décret miteraka menimenina be io ary raha ny tokony ho izy Joël Bertsima de tokony telo volana atao alina ny fandraisa-toeran'ireo ben'ny tanàna vaovao no tanterahana ny fifidianana filohan'ny fokotany tsy natao zany lamina tsara ny fampandehanana ny fahefana rajoelona tamin'izany fotoana zany eo amin'ny fanapaha-kevitra tsy misy esakatsakana ny fanamariana nataon'ny mpanohatra tamin'izany fotoana zany de hoe jerena le décret mahakasika an'io de tokony ho aroso io le décret inona tena olana amin'ny Joël Bertsima tsy tena ny fokon'olona no misafidiny ny président pokotany fa anarana no ampiakarina any amin'ny distrika de ny chef distrika no tena misafidy azotsika tsaina ave zany zao zany hoe le anarana atolotra aloha zany de efa hoe so de tsy ekeny chef district io na zao hoe ny anaovana fa tsy hoe izano mirotsaka de hoentina ilay fandehan-zavatra am'izao fotoana zao miteny za tsy mahafantatra an'izay tena fanapaha-kevitra eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika tsy misy raha teo koa moa le ataontsika hoe filazam-baovao mazava mahakasika izany fa ilay préfet niteraka olana efa ny fona no mandray fanapaha-kevitra eo mbola mandray baiko ve avy any amin'ny ministeran'ny antany tadidio fa tsisy lahara tsy zavatra ame an'io fa misy fampandehanan-draharaha tokony andamina an'izany resaka eo anivon'ny fokotany zany satria misy kosa aloha zay tsy azo tsiniavana zay Joël Bertsima misy ireo taratasy ilaina avy eo anivon'ny fokotany amin'ny fiainana andavanandro ka raha akatona fotsiny de tsy misy zavatra atao tena misy olana zay ao anaty fiarahamonina de tsy maintsy jerena zay fa misy fanapaha-kevitra hafa raha ohatra misy fahadisoana goavana lay président pokotany de tokony misy lefiny na misy zavatra apetraka ampandehanana de reny raisina kaparika le izy satria izay ihany koa no mila jerena hoe tena mba fantatra ve ny zavatra misy fa tsy hoe ny fokotany rehetrarehetra de hitovy avokoa ka hoe ny mpitatana ny fokotany anankiray de tena alam-bahoaka tsy manao afa-tsy baikon'ny be vola sy ny fahefana teo aloha de hiverina fa toy izay daholo koa le tsy fokotany fa misy an'izay fahafantarana ny tena misy zavatra eny akan'izay de mila jerena kaparika zay zavatra zay itenenana zany hoe ny zavatra eto Madagasikara am'izao fotoana zao de ao anatina ataontsika hoe misy olona mitsapatsapa ary misy olona miezaka manindry ny zavatra rehetra ao anatin'izay de tokony misy fandaminana miainga avary amin'ny tapiny makaty amin'ny fotony aty miteny fotsiny zany zao ohatra Joël Bertsima hoe fijeriko manokany de ary teneniko mahatonga amin'ny teny an'ity Joël Bertsima de no le zavatra rehetra misy am'izao fotoana zao satria tsy maintsy jerena zay hoe sovarina amin'ny zavatra hafa ny fitondrana am'izao fotoana zao inona le zavatra hafa lay tena olana inona lay olana na tonga n'lay etsika sao adino ny mpitondra am'izao fotoana zao ka lasa varina amina adina koa fa lay tena adinom-balahy adino de ny anohizako azy satria ho azavako ary ho felabelariko miankina amin'ireo zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana zao de hoe sao de efa manomboka tena mihidy tanteraka ary misy manampina ny maso ny sofiny ny ataontsika hoe ny filoha ny colonel Michael Randrianirina tsy sanatria manambany raha ohatra avy any atsimo le miteny hoe ny maso sy ny sofina satria ianao rehefa mitatan-javatra de mila manana maso manerana ny zavatra fehezanao sy tantaninao mila manana sofina am'izay ahafantaranao tsara ny hoe inona ny tokony atao
hazavako le izy Joël Beartsima hoe nisy a ny mpanao fihetsiketsehana teto ary ireo mpanao fihetsiketsehana ireo dia nanana fitakiana mazava tsara lay lazaina fa olana sosialy Joël Beartsima dia ny jiro sy rano lay délestage fa misy ihany koa no niara-dalana tamin'ireo olana lehibe ireo inona ireo ry Joël Beartsima ao anatin'izany a ny ataontsika hoe ny fahasahiranana andavanandro ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ary mifanaraka amin'izay lay fandrindrana le fiainan'ny fiarahamonina izay tena anjakan'ny vola ka ny kolikoly ny vola no tena mibaiko ao anatin'ny raharaham-piarahamonina amintsika miteny zao inona zavatra misy Joël Beartsima manomboka mipotra ny karazana vondrona maro samihafa satria raha nisy feo anaran-javatra tena naneny be nandritra n'ireny hetsika ireny dia hoe ny ZNZ ny natonga n'io anarana ZNZ maneny be io dia mariako tsara fa noreo hetsika avy any ivelany hoe nisy ny tany Nepal ZNZ dia nisy ohatran'ny rivotra mitsoka dia mitonona ho ZNZ ihany koa ny tanora ny sasany tamin'ireo dia tsy mahafantatra inona moa le dika le ZNZ fa hoe tanora hono zany ZNZ zany zay fotsiny dia ny récit na ny ataontsika hoe ny reo ataontsika hoe vaovao mahakasika ny Madagasikara avy any ivelany dia nipetraka mafy be koa hoe mihetsika ny ZNZ mihetsika lay ZNZ fa tany am-piandohana raha niverina tamin'le 25 septembre dia za tsy resaka n'le tsy manaiky lembenana eto fa le 25 septembre satria tsy manaiky lembenana raha tadiditsika dia mbola teny anivon'ny ataontsika hoe tratra lay inona filazan'ity lay sous contrôle judiciaire izy mianadata amin'izany fotoana zany dia tsy dia mbola afaka ny teny fa ny zavatra nisy dia mampatsiahy hoe nisy an'ireo influenceur mbola tsy miteny ireo influenceur ireo hoe ZNZ zay fa nandefa afatra manentana ny tanora ny rehetra zay manaraka azy mba ho avy eo amin'ny eo ambojatofo zay zavatra zay aty aoriana rehefa nandeha ny hetsika dia ny mafy mbola nisy arany taona zany hoe mpianatra votovorona tsy mbola nitonona mihitsy ireo ZNZ mipotra ny asa du madame mbola tsy nitonona koa ireo ZNZ fa rehefa nandeha le tolona dia hoe ny asa du madame dia ZNZ mpianatra katso dia avy eo nisy koa nitonona izay koa ZNZ fa zay tsy mpianatra katso amintsika miteny zao Joël Beartsima dia nisy an'le hoe tsy afa-po ny tanora marina zany misy antony be da be dia ho resahantsika koa zay tsy afa-po ireo tanora ireo dia nisy nanao fanambarana nanao communication karazany ary hatrany ampitan-dranomasina dia misy mpitondra teny ny ZNZ rehefa jerena dia zanak'ilay teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha zareo aniny fa zao le tena olana ao anatin'le ZNZ nisy nanohatra ZNZ dia nisy milaza rehefa avy eo fa ny kambana ny ZNZ dia hiaro amin'izay le fitondrana mila mitandrina tsika hoe ny kambana le ZNZ dia hiaro an'le fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana dia tsy mila arovana mialatsiny mety misy ny sosotra ao anatin'izay fa mila mandeha amin'ny hitsiny mila mahatsiaro sy mametraka ho lara-pahamehana n'ireo karazana fangatahana ary mametraka drafitra fa tsisy adino ireo fangatahana dia ireo no olana vahana amin'ny fampandehanana ny raha andavanandro ary mipetraka mazava fa ny faharoa dia ny anangana n'ilay firenena vaovao ilay repoblika vaovao repoblika fadimy io zany anangana an'izay zay no lara-pahamehana tsy ny reconnaissance internationale fa hoe misy olana tsy maintsy vahana eto dia eo no miteny an'le zay manomboka mikatona ve fa satria ny fitondrana tsy tokony ho arovana fa tokony andeha mahitsy kosa eo mantsy le olana hoe misy amin'izay ny ihany koa rehefa nivondrona zany reto za manokana mangataka ny rehetra indrindra fa ny eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika hoe asio ekipa manao filtrage manao ataoko hoe mamerina mijery an'ireo karazana video mipotra dia jerevo le karazan'olona iza le tena kanja iza reto milaza fa mivondrona ka miaro reto sao mantsy ny aya apetraka foana hoe anakona ny maso
ary amono afo tsy hahafahanareo tena mijery marina n'ilay tena fitakin'ny malagasy. Zay ahy zay no tsara apetraka ty am-piandohana. De rehefa mivondrona sy mipotra ireo de mitady amerina n'ilay hoe merci président tamin'ny Andry Rajoelina. Izay zavatra ireny mila tandremana. Rehefa manohana ny fitondrana de tsy mila manao an'ilay fomba ratsy teo aloha merci président ka zay manakihana ny filoha rehetrarehetra sy ny fiadidiana ny fanavozana ny repoblika de aratsina fotsiny. Tsia tena tsy izany ilay zavatra tedavina, tsy olona manao izany ilay zavatra tedavina, fa raha misy tena olona vonina iaro an'izao fahefana mijoro zao de miezaka mampita hoe tena adino marina nge reto teboka reto zao no mahatonga azy itenenana manazava mitondra an'izay ary manantona an'ireo manao fitakiana hoe misy an'izao misy an'izao misy an'izao, satria misy zavatra mipotra nanomboka omaly le 13 mai nisy jeneraly de aingakaingana be moa ny tonga de nampiseho an'ilay jeneraly olony Andry Rajoelina sy ny karazany. Marina fa misy endrika ao ohatrany hoe fitadiavana korotana tsy mandahany zany rehefa jerena reny zavatra reny. Za tena manaiky an'izay hoe iny jeneraly iny raha tena njoro tsy zao ny tokony hijorena, satria ny resaka ny zavatra de misy taiminina mazava tsara kosa hoe tamin'ny fotoana nanaovana antso hoe tsy mety zao, tsy mety, tokony njoro le jeneraly de niteny an'ireo miaramila hoe tsy mety zao ataonareo zao. Ohatra raha efa niteneniko mantsy Joël Rambertsimba makasika ny colonel Faneva hoe nahafatesako raha hoy colonel Faneva, mino fa misy olona mahita an'izao ampitao amin'ny colonel Faneva mihitsy zany hoe raha nahafaty anara de tsy anaiky anaovana tsinitsinina ny zandary fa tamin'le zandary tao anatin'ny emonaty namono zaza malagasy nandoro vehivavy tsy niteny ange ianao Andriamatoa colonel Faneva raha niteny ianao tamin'ireny hoe itsika tsy ohatr' zany fa itsika koa tsy azo samatsapahana mety hafa, ary ianao nisy lahateninao nalefa tato amin'ny pejy Info Culture Média zay tena nite hafa ny olona anao zay le hoe taiminina teneniko hoe tamin'ny fotoana ray raha nijoro ianao de mendrika anao le izy. Zay no natonga le colonel Faneva lay tsy colonel Faneva nitonga amin'ilay toerana ny colonel Mikael Randrenirina eo amin'io toerana io amin'izao fotoana zao. Fa raha tamin'iny fotoana iny ny colonel Faneva nanosamborony lehibe anao ary ianao fa nitazominao tena hevitra zany niany vahoaka no patronako, raha nitazominao iny ka nisamborony ianao tsy maintsy nandeha namoaka anao tany ny miaramila ny kapisady de niteny anao hoe avy ianao fa tsy maintsy tatana an'ity fireneny ity miaraka aminay, fa ianao natahotra ny lehibe anao zay generaly bomba tamin'izany fotoana zany misotron'olo nanome baiko anao angamba, ataoko hoe angamba mba tsy hisian'ny resaka hafa de izay zavatra izay no tsy mety. Ka amin'izao fotoana izao ireo rehetra zany mijorojoro, za tena teneniko ty sao de misandoka lay hoe misandoka an'ilay hoe io fa mivondrona zay de hiaro de tena andeha hiady eo amin'ny Facebook, andeha hitabataba de anaratsy an'reto izay manao fanamariana mitondra fanakianana amin'ilay fitondrana an'ilay raharam-pirenena amin'izao fotoana zao, anaratsy an'ireo de mieritreritra isika hoe tena izy ty le reto zany no tena zainzeda izy tsy tompoko. De mahita koa zao any hoe satria ny tena tao anatin'ilay komity mandrindra ny tolona de ao ampiresana ny komity mandrindra ny tolona hoe andao tsika avadika komity miaro an'ilay tolona mba hoe balizy anolotra hoe arifanina ho an'ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana zao de mahita ny tena mijery Facebook fa misy olona ihany koa mandray an'izany komity no miaro an'ny tolona izy de tsy anaiky ny fanakatsakana ny asa fampandrosoana ataon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika amin'izao fotoana zao. Le izy zany aleo apetraka mazava tsy hoe mijorojoro mamanangonangona olona de afaka manana entrée any amin'le fitondrana de anao ny fanao teo aloha ary anampina masony mpitondra amin'izao fotoana zao ka lasa ianao no tompo mena kely miparitaka eny amin'ny fiarahamonina. Tsy zay tompoko le izy fa raha mitondra fanamariana ianao de zay no mahatonga anao hoe mila mitandrina ny eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika. Fa misy amin'izao fotoana zao tena tao anatin'ny hetsika manao antso hoe misy zavatra mibrioka
ary zareo dia nanamarika hoe tsy ny filoha no olana anay ohatra fa le prime ministre raha tena olana le prime ministre raha tena olana le prime ministre efa nyteny ny filoha ny fanavozana ny repoblika hoe A4 ny nametrahana azy A4 no anasorana azy ao anatin'ny ray volana eo zay misy critère bedabetaka iny olona manaova fanambaram-pananana ianao Andriamatoa prime ministre ary ataovy apahabe maso reto daholo ny arenako ato amin'reto manana andraikitra ato amin'reto ny fifa ianao no andrasana ampiseho hoe tena nisy tokoa ny fifandraisana tamin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga zao tokoa ny baiko ka narahako tamin'Andriamatoa Ravatomanga reto avy ny arenako sahy manao izany ve ianao Andriamatoa prime ministre anisan'ny fitakiana isiny ny fifampitokisana eo amin'ireo nanao fitakiana ka nahatonga anareo eo amin'ny toerana io satria tsy anao ny fanaony teo aloha ny nametrahana anareo eo fa tena anova ka aoka izay hoe fanovanan'ny rafitra eto Madagasikara zay ialoavany hoe reo olona mampiditra any amin'le fivoana rafitra manova fomba fanao fomba fisaina satria za anisan'ireo ny teny tsy olona ihany no isorona tsy fanonganan'olona ametrahan'olona ilay hetsika fa fanonganana olona sy ny ekipany miaraka amin'ny rafitra sy fomba fanao tsy nety hatramin'izay isorona ka raha ny kolikoly raha ny vola no entina mibaiko ny fihetsika rehetra sy ny fanao rehetra aka voninahitra aka fahefana fotsiny dia aleo ahilika isorona zany zavatra zany dia izay zavatra eny mahatonga hoe aoka re manomboka izao mba isy lamina eo anivony zany fiadidina ny fanavozana ny repoblika zany ho maso tsy mety tsara velatsia sofiny tena miaina ka mampiditra ireo tsara ho fantatra amin'ny fanapahan-kevitra satria rehefa miresaka serasera isika serasera ny fiadidina an'izany serasera fiadidina ny eo anivony fiadidina ny fanavozana ny repoblika dia sady vava mampafantatra ireo zavatra ho atao fa indrindraindrindra maso sofina miaino sy mijery ny manodidina fifampiresahan'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika amin'ny fiarahamonina malagasy fifampiresahana misy miaino misy mamoaka mampafantatra zany misy mijery ihany koa manara-maso fa raha tsy vita zay ny tena atao hoe direction de communication amin'ny alalan'ny zavatra eno sy hita no ahafahanao miresaka ny zavatra ho resahanao ataonao tenerana manana ny fomba anaovana an'izany ve ny ataontsika hoe ny direction ny communication eo anivony présidence de la refondation de la république manana an'izany ve raha tsy manana an'izany dia ny aty am-piandohana dia efafa io tsy resaka polana journaliste fotsiny io tsy resaka olona mahafantatra média fotsiny dia hoe alefa dia vita tsia na ny fomba hoentina mampiasa an'izany fitaovana rehetrarehetra zany na ny endriky ny serasera satria ity fidinana ifotony ity dia spécialité an'ny rajoelona teo aloha ny ekipany dia hoe hiditra ao amin'ny jirama tsy aloha ny fidinana ifotony efa mipetraka koa ny ratsa mangaika ny fanjakana ahoana misy mbola tompona andraikitra azo anteherana ve ny jirama ve le tale général eo ve mbola manao tatitra mila misy tatitra mila tonga mila misy fantatra hoe tahaka ny ahoana marina ny eo fa tsy hoe hidinany angentsika Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny repoblika dia zay mahafinarinaritra sy zay tsotsotra tenenina aminao ny tenenina teknika be le izy fa aloha fa mety tsy hainareo miaramila moa le izy dia zao dia misy olona mampifalifaly anao eo mitandrema tompoko zany zavatra zany mantsy no efa tsy nety teto amin'ny firenena ka hitenenana hoe tahaka ny ahoana ny endrika serasera fa ny tena serasera dia izay ohatra miteny fotsiny misy ekipa ve manao ny monitoring média mijery miaino tahaka ny ahoana ny karazana discours mandeha momba ny fiadidinan'ny repoblika tahaka ny ahoana ny fiatraikany reo fanapahan-kevitra avy any amin'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika sy ny avy any amin'ny primature inona daholo ny fangatahana mandeha amin'izao fotoan'izao satria azadiny fa ny tena olana no tokony mipetraka ho lahara-pahamehana amin'izao fotoan'izao zao Joël Bertsima dia ny zavatra misy
de sarisary zary tena n'le izy fa raisina ary tsy azo tsintsiniavina hoe menatra amin'ireo TGV ao akaikinay hoy ny olona fa ny fanontaniany aminay de hoe fangatsy efa mivaly e olana za tsy miteny hoe azavao ny tsy mahatonga n'lay ny mbola mapetraka n'lay ataontsika hoe délestage tsy miteny mihitsy hoe azavao fa mila inona zany tetiandro mazava amin'izao fotoana izao fehezina ao anatina fotoana fohy ve io zavatra io raha tsy voafehy io ahoana ny tenenana azy ahoana no andray satria zao ny mpianatra vodivorona izay anisany tena nietsika ary nanohatra mafy an'izany fitondrana rajoely zany de efa nitondrany ny fitondrana rajoely groupe amintsika miteny zao efa nisorona le groupe misy négociation ananany fahefana fa maninona ny groupe iny no miala fa maninona ny tsy vita no manao ny négociation ampijanona an'iny ka andeha afahan'le mpianatra manohy fianarana fa tsy iaina le iaina n'lay fahasairanana tsy fisinjiro misy ihany koa ny sosikevitra avy amin'ny avy eo anivon'ny mpitolona ary anisan'ireo ny teny zao ohatra Tahina Razafinjoelina ny teny hoe manana solution amin'io resaka mpianatra io tsy misy resaka marché za tsy miditra misy zany re sosikevitra reny ahoana ny fiazakazahana amin'ny ekipa mandinika an'ireny de atao haingana raha tsy mbola voatsangana ny gouvernement de misy ekipa ao anivon'ny présidence misy dimy rahalahy ianareo tokony mandray ray avy ary mitady vahaolana fifampiresahana iza daholo mpisehatra ny tsara sitrapo tena ame vahaolana tsy tady tombontsoa ho an'ny tena ary mametraka tsara kosa nefa ao anatin'ny fotoana zao de tena vonika n'olotra fa rehefa avy eo raha-pandrara tsisy mpandrara tsy mila tombom-barotra zany fa atao ao anatin'ny mangarara le zavatra fa tsy resaka hoe manomboka eto zany sanadriny vava de izahay indray no mamyravaty manga kely rehefa tena milamima le fitondrana izahay indray no zao misy anarana malaza be indray tsy any fa tena amahana le olana izany ny fivoriana izany fifanakalozana izany ao anatiny hoe reto daholo le olana misy olona tokony tête de liste amin'ny fifampiresahana famahana an'izany olana fa raha tsy zany de tsy izy mihitsy tia hoe zay miteny rehetra de atao fotsiny hoe raha marina tahaka le trésime omaly moa zany le zay tena hita fa manamboninahitra mba mieritreritra teo filoka atapoka koa de manangonangon'olo leo ireny ray fa raha ohatra kosa zao ohatra maka ohatra ray hoe Eliara Bevahiny zao anisan'ireo nanao fanambarana fa izy nanamarika tsara hoe tsy ny filoany anananay olana fa le premier ministre de reny olona reny amin'ny fomba ahoana moa ny tenenantsika azy io fa mitady fanakorotany indray nefa de anisan'ireo tena niady nandritry ny fitondrana rajoelina ary ny fitakian'izy ireo de mbola tsy niova amin'izao fotoana zao fa aya amin'ilay premier ministre de aoka re zay olona tonga de manatsatso an'ireny mba maka fanapahan-kevitra ihany ny eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika so de efa anakina maso kosa aloha izy zany satria misy olona mieritreritra zay miteny zay manakihana tsy izay tompoko tsy antsolo le atao hoe tsy ho antsolo le atao hoe serasera le olona manao tahaka an'izao zany hoe rehefa mahita an'ireo tompona andraikitra eo anatin'ny fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika de hoe efa milamimitsika fa tsisy an'izao tsisy milamima zany zao eto aleo tenenina mazava tsy misy milamima izany eto ny frustration eto Madagasikara na ny any amin'ny faritra amin'izao be tabe fa mandefitra ny olona satria hoe ny tolona de tsy azo atao miady an-trano ny tolona natao de tsy azo omena fifaliana ho an'ireo zay tena eritreretina fanetry be ny firenena nanambotry firenena hatramin'izay ka omena fifaliana aika ianareo miady an-trano ao no izay anton'izay mangina reo olon'ireo fa zao ny période de grâce hoa noho n'le fasarotana eto amin'ny firenena de kely ka denim-bola anomezana fatokisana denim-bola omenan'izay faveur hoe anisan'ny nampahombo ny hetsika ny avy eo anivon'ny kapisady de aoka ny rehetra ary indrindra fa ianareo anivon'ny fiadidiana ny fanavozana ny repoblika tena iaino satria tsy misy zavatra tsara mihoatra ny
mifanantona mipetraka ambony latabatra boribory. Jereo tsara, mino fa mahita an'ireny koa ny rehetra rehefa mijery Joël Rabeartsimba nireo le vidéo kely ataon'ny vahiny, de mampanofinofo be ilay vidéo kely midoka ny zavatra misy eto Madagasikara, hoe mitanondrika tanteraka ny tandrefana ny frantsay ny lohalarana amin'izany amin'ny zava-misy eto Madagasikara, satria rava ny fampitriana firenena eo amin'ny fitantanana ny harena-kibon'ny tany eto Madagasikara, fa njoro ny miaramila, njoro ny malagasy, njoro ny tanora malagasy nandrava izany, ary manomboka izao dia iova amin'ny fitantanana ny misy discours tahaka an'izany mandeha miparitaka amin'ny tambajotra serasera mampanofo le izy, fa zao araroty ary ifampiresao ifampidinio amin'ny malagasy dikan'izay malagasy zay de mbola afaka tsara ao anatina vanim-potoana miantso mifandinika an-databatra boribory, tena manana an'izany ataontsika hoe fahafahamanao an'izany ianareo. Ny feo eto kosa de mitena ny feo avy amin'Andriamatoa Andry Rajoelina sy mpanoha anazy de ty le teneniko hoe tsy mitovy amin'ny 150, tsy mitovy ny 72 zany iny somary aisako kely fa satria 72 ano ny etsika tamin'ny 270 fa nisany 170 ny tany atsimo, fa lay 72 apetraka fa le 150 ny raisiko, mbola zaza kely mihitsy tamin'izany fa ny tantara no ijerena azy. Ny etsika 150, ny etsika ataontsika hoe ny etsika 2 ny 7 ny 8 ary ny 5 tsy mitovy ity 5 sy ireo ambiny ireo. Ny antony de zao, ny etsika natao teo de nisy lohany, ary ny fametrahana ny lohany io ny 8 nisy lohany maromaro, fa Andry Rajoelina no navitanaka azy, misy lohany maromaro de ny tanjona ny ametraka ny olona io eo amin'le fahefana, de lay fahefana tena nahita adversaire anankiray zany hoe ity le adversaire de mila mifampiresaka ery anankiroa, fa tamin'ity etsika ity ka manantena ny atao hoe ny TGV sy le mpanaradian'ny TGV ifampiresaka. Azafady, ny malagasy no nanilika anareo, raha tsy miaiky heloka ianareo miditra ao anaty fiarahamonina indray mifampiresaka de aza mieritreritra hoe hiperesaka latabatra ambony, de izy ary le antoko politika na le hery politika iverinareo fa hifampiresaka aminareo. Reto le hery roa nivoaka tao anatin'ny crise ny 2025, tsy misy hery anankiroa nge eto Joël Rabeartsimba, ka mieritreritra le TGV fa hifampiresaka tao anatin'ny fitondrana ianareo, tsy nilan'izany 6% imbécile sy ny karazany ny tsonareo ny malagasy. Nitsangana daholo ty hery rehetrarehetra ty lazainareo vitsy anisa, hoe tsy olona vitsy anisa kely mivorivory anaty salon reo, tsy zany ny anakana fampandrosoana, tsy nieno ianareo. Le malagasy ny nandoa nandaka nanalanareo, de mila miverina aloha eo amin'ny fiarahamonina ianareo raha te ho hery, de ao anatin'le fiarahamonina miara mandray anjara. Atoko hoe raha nangana antoko politika na fikambanana androany de mitovy amin'ilay antoko politika sy fikambanako ianareo TGV, hoe mba handeha koa zay andeha andray anjara amin'ny fametrahana ny président Bokotany, ahoana ny fandaminana tokony atao, inona ny zavatra tokony atao, fa tsy hoe zahay efa nitondra, zahay manana zao, tsy manana inona ianareo satria tsy nieno, tsy nahay nanararoatra fahefana teo ampelantananareo afahana mieno ny tena amin'ny malagasy, fa nanebaka nandratsy ary ny adversaire anareo de nieritreritinareo fa ny mpanakihana anareo, fa tsy lay fahatrana sy lay olana ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Jereva amin'izao fotoana zao resaka Boeing 760 rehefa le notice rouge le makasika ny hoe Mamy Ravatomanga de le taratasy nalefa tany amin'ny Interpol de mipoitra tao fa tao anatin'ny enquête de fantatra mazava tsara fa nitonona lay karana natao ho antedy fa i Mamy Ravatomanga no tao ambadika ny vola rehetrarehetra, nisy vola ohatrina reny zavatra reny nafeninareo reny, mipoitra izy amin'izao fotoana zao ary fantatra rehefa elaela eo tsy miteny hoe tsy maintsy isy fifandraisany, fa ny resaka azo atao foana tahaka n'ireny resaka Mamy Ravatomanga reny, za tsy nanao ratsy, za tsy tsoketo mihitsy, tonga avy colonel Patrick ifanazava amiko raha marina zany fa izy no nitsoaka le colonel Patrick tonga eto, ka
tsy zay mahay miresaka, tsy sanatria hoe mahay miresaka ny teny, fa mipetraka ho feon'ny fieritreretana, mitatitra ny etaeta, ny ataontsika hoe ny antsoantso eny amin'ny fiarahamonina, everina fa ho tonga any amin'ireo tompona andraikitra. Ka izay zavatra izay no mila iomanana tsara ao anatin'ilay toetra. Raha ohatra anankiray hoe maninona moa no hoe fanovana no atao ka manodidina ny rajoelona rehetrarehetra hatramin'izay mbola hita miodiody manodidina nyity fahefany ity fa tsy mahavita mamafa. Sa efa nisy le fampiresahana, ry le fampiresahana tsy maninona fa zay le teneniko hoe frustration be da be ao anatin'ilay izy fa mangina le olona aloha amin'izao fotoan'izao satria mbola tena mametraka fitokisana amin'ny ianareo. Izay fametraha-pitokisana izay aza andrasana ela loatra satria le olona le ao anatin'le fitolomana koa amin'le mampangina azy tsy le eo akaikinao le ao andapa ohatra, tsy le eo akaikinao le azo fahefana ohatra, fa mijery izy hoe miroso tokoa ve lay fananganana n'ilay fiarahamonina ka tsy tahaka le fomba mahazatra ratsy taloha fa tena manao arak'ilay tokony ho izy hoe tsy manilika ny tsisy malagasy ailika fa ifampianona ary teny iarahana no ananganan-javatra. Mbola manantena an'izay ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha mitombo lay atao hoe amin'ny fihetsika atao tsy hita fa to mbola ny manodidina ihany eo. Ao anatin'ny fanampahan-kevitra mbola ny mahasositra ihany no mipotra satria ho avy koa zany zao ny mpikambana amin'ny gouvernement. Raha mbola mitohy tahaka an'le prime ministre le izy de ireo le amin'ny prime ministre sy le ministre ireo koa mitazona ny manodidina ny ekipa ny Andry Rajoelina hatramin'izay ihany koa. De avy eo koa ny fananganana le firenena tena firenena vaovao mbola mitovy amin'ny fanaony teo aloha ihany koa. De miala tsiny fa raha zany no miseho mety hisy voka-dratsy amin'ilay raharaham-piarahamonina. Amin'izao fotoan'izao de efa betsaka ny mahita hoe lay reconnaissance tadiavina tsy de tenenina loatra ary ny fanamelohana n'ilay fitondrana tsy de misy tokoa akoatra ny vondrona afrikana. Ny SADC mbola mihazoazo eo, nisy ny fionana ny Mali fa zao amin'ny fotoana tena andraisan'io fiadidina ny fanavozana ny republika io fanapahan-kevitra entitra ka manitsaka ny tombotsoan'ny frantsay minoa maromaro ny ianareo fa anameloka ny fahefan'io koa ny frantsay, anameloka an'io ny vondrona europeana. Fa den'izao ny fifampiresahana atao tsy lahara-pahamehana, za tena miteny tsy lahara-pahamehana tompoko ny reconnaissance internationale satria tsika nanana reconnaissance internationale atao anaty lavaka foana le firenena, tsy vahaolana le reconnaissance internationale, tsy miteny koa nefa hoe tsisy dika le reconnaissance internationale. Fa ao anatin'io fifampiresahana amin'izao fotoan'izao io ny arenan'i Madagasikara tsy azon'izao fanjakana zao kitihana zao de zao io raha tsy mipetraka ilay hoe io fa ny malagasy rehetra no miteny hoe kitio areo ataovy an'izao areo ary le fananganana n'ilay tena firenena foana zany. Fa raha tsy zany de adin'ny firenena vahiny matanjaka no hipotra amin'ny raharaham-pitantanana ny firenentsika eto. Ny Russe ve, ny Sinoa ve, ny tandrefana ve frantsay, ny amerikana, ny anglisy ve, zany ve no andeha hibaiko eto. Za koa tsy miteny hoe tsy fotoana ifampiresahana zao satria nanomboka fizatsika zanatany hatramin'izao fotoan'izao de nanana tanana mavesatra sy afaka miteny teto ireo tandrefan'ireo fa rehefa vohitsakitsaka amin'ny malagasy tsy miteny any ianareo. Raha mba avelanareo tahaka ny firenenany aminareo ny fandrosoana ny sosialin'ny mponina eto Madagasikara, tsy avelanareo manitsakitsaka ny zo fototra tahaka ny any aminareo ny mpitondra eto Madagasikara, tsisy ny tena mihitsy hoe ratsy le fifandraisana amin'ny tandrefana. Fa rehefa menomenona ny olona efa tafahoatra le fanitsakitsahany, tafahoatra le alatra le tsy fitantanana ara-dalàna, tsy mangarara, tena tsisy mieno anie ny malagasy Joel Betsy. De izay zavatra izay zany no tena everina fa hoe fa ny fotoana zao andao hitenenana kosa hoe ny tena miteny aoka tsy lazaina fa mpanohatra fa mitondra
ireo hevitra everina fa mitato adino. Ireo mpanafy safy fotsiny ka mpamono afo isehoana fa tena miasa ho an'le fanjakana fa tsy miasa ho an'le fiarahamonina malagasy atsaharo teny zao ary tokony ahilika reny le mamono afo. Tsy ny fifamaliana fanaratsiana ao anatin'ny tambajotra sosialy no itenenana hoe miasa sy tsy miasa fa ilay tena hoe misy zavatra ve iaraha manangana ijerena le tombontsoa iombonana atonga an'le malagasy iaraka irona amin'ny fananganana an'le Madagasikara. Zany asa zany no andrasana amin'izao fotoana izao. Ka teny Atsipy zany Joël Abertsimba itenenana hoe sao de diso fahavalo ny sasany. Tsy ny fanatonana ny Mikael Randrenirina ka ho lasa mpisafosafo azy ny zava-dehibe fa ny miteny azy, ny mampita azy ireo tena etaeta sy ireo tena olana misy ao anatin'ny fiarahamonina ka mitado adino. Ny tena torohevitra dia ny afahana tsy ny hoe ahoana ny ampangina antsika an'iretsy olona fa tsy zany, aleo ireo hitabataba fa mila raisina, mila enoana. Fa ny fanakorontanana kosa dia mila atsahatra. Raha fanakorontanana tahaka an'le nataon'ilay général Laomaly dia aza ny mamy général ianao no entinao manakorotana fa ny zavatra tokony ambaranao voaloha tahaka an'izany koa ny colonel Faneva, général sy le colonel Faneva reto zany raha tena mandray fanapahan-kevitra ianareo, taiza ianareo tamin'ny famonona ny malagasy, taiza ianareo. Fa androany sao mieritreritra nareo hoe miteny an'io filohan'ny fanavozana ny repoblika io dia hoe mateny an'io dia hoe ho asolo an'io tsy atompoko. Raha hiala eo izy ny fotoana ialana eo dia tokony olona voafidim-bahoaka vokatry ny fifanarahan'ny malagasy no manolo azy io. Fa tsy hoe satria ianareo afaka nitabataba manana basy dia andeha ho asolo azy eo fa mbola mino ratsy lavitra ny zavatra vitany no ataonareo raha izany zavatra hipotrana. Ary zany mila ampahafantarina ny malagasy satria ny olona tia voninahitra, tia fahefana, voavidy vola dia tsy hitondra lavitra mihitsy hitantsika ny nahazo antsika tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy foana moa ny mbola miaro azy dia misy foana ny mbola manakihana ny manodidina azy fa tsy nambanana basy izy, voafidim-bahoaka izy hoy izy, tsy nambanana basy izy afaka nitaraina amin'ny malagasy izy raha misy maneritery ho arovana fa tsy hoe avy hatrany dia maty fotsiny teo ianao. Manana ny fahefana, manana ny fahafahamihetsika nanao an'izany izy tamin'ireny fotoana, very momboka daholo ny zavatra nieritreretina rehetrarehetra, ampanantenana tsy misy ny malagasy reny ny hafarany aoka tsy ho roboka amina zavatra tahaka ireny intsony ka dia hoe mambahoaka hoe tiany malagasy aho hoe za mivavaka aho hoe tsy atompoka. Tsy ny zavatra teneninao nefa tsy tanterahanao ny zava-dehibe fa ny zavatra ataonao no hitsaran'olona anao. Dia izay zavatra izay teny mba Atsipy ihany amin'ny rehetra, aoka re tsy ho tapenana ny maso, aoka re tsy ho tapenana ny vava, aoka re tsy aprisihana, iteniteny foana ny mpitondra ny fanjakana fanavozana ny repoblika amin'izao fotoana izao fa mba tena mipetraka ilay hoe mijery ny zavatra misy, mampita ny zavatra misy, ahafahany mandray ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiny sy mila raisina amin'izao vanim-potoana fananganantsika firenena vaovao zao. Zava-dehibe zany miarira Solofra John omaly koa zao ohatra ny KMF Konoedy anisan'ny teneny koa mahakasika an'ilay fitantanandrara-panjakana sy ny androm-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Zavadinehitra anisan'ny ihany koa zao ohatra nambaran'ny KMF Konoedy mahakasika ny resaka hoe fiaraha-midinika sy ny fiaonana databatra boribory dia mena ilay zavatra teneny miarira Solofra John ohatrany hoe misy efa misy manodidina nyilay mpitondra fanjakana colonel Mikael Randrenirina manipy hoditra konsady amin'izao fotoana izao. Raha izay zavatra teneny miarira Solofra John izay amin'izao fotoana izao ohatrany mbola lavitra ihany nefa ilay lalana isika izao vao hanomboka. Ka zay le izy hoe ao anatina fananganana gouvernemanta dia tokony efa mipetraka ho maly ny resaka neny hoe andraikitriza io prime ministre io stratégie ve io zavatra hafa indray zay le hoe ny ao anatin'ny mafia no alaina satria izy no mahafantatra ny roa azo tao anatin'ilay mafia dia démanteler ilay mafia teto Madagasikara.
stratégie hafa zay za tsy teny hoe mety zay na tsy mety zay fa azo atao koa ny maka olona madio mandravany zany zavatra any satria fantatra hoe retsyretsyretsyretsy de fantatra zany zavatra zany ny zavatra misy le am'le hoditra akondro de zao hoe lay tsy fahazakana hevitra tsy itovizany de ohatra nefa tady irona makany am'le hoe teny tokana ihany no eno zay zavatra zay aza miditra am'izay ilay hoe teny rana de moderitrretina aizany anaovana an'izany amin'ny fitondram-panjakana fa mila mandeha de mahitsy misy manome sosikevitra tahaka izany ve ilay fitondrana amin'izao fotoana izao de tady roboka ao anatin'izany fa rehefa ianao tsy mahazaka tsy fitovikevitra rehefa ianao tsy mahita fomba ianona sy ampandraisana an'izay anjara ny malagasy rehetrarehetra de mieritrereta fa misy olana zay eo raha ianao tsy mahavita ihany koa ohatra satria avy eo anivon'ny tafika tadio tsara fa ny tafika de commandement vertical raha ny tokony ho izy zany efa ela raha nampiatra n'le mamiaramila azy no tokony ho voafeh ny rafim-panjakana manerana nosy fa mbola miazo azo tsika am'izay am'le hoe sady mandray aza raisina tahaka izay ny fibaikona de ampiaro ny eny miaramila amin'ny fampandehanana ny fitsipika ao anatin'ny fitantanana ny raharam-panjakana satria anisan'ny mampiavaka ny miaramila zany hoe fanajana fitsipika zany joelabeatsimy tokony mipetraka zany zay hoe miaramila no mitantana eto mazava le fitsipika fa tsy miodikodina tahaka an'izao io zavatra io ka misy manao ny ataony foana ty ambadika ty tsy instruction no alefa fa tena baiko zao fitantanana raharam-panjakana io tsy misy olona tenena hoe tsisy volam-panjakana mahazo mivoaka lohatra eto ka hiteny hoe jerefa didijadona ny ataony tsy azo naiangalarina tsony on le vola tsy mahazo mivoaka aloha io no zao mantony zao de baiko zay anarahana fitsipika fa izao le endrika fifampianona ao anatin'ny fanendrena fananganan-javatra manomboka eto de io tena ilaina fa tsy hoe baiko tiany tendiko tiany tiako tsy mety tsony eo le baiko fa eo le endrika demokrasia hoe satria zay anisan'ny takilo de ahoana le consultation de misy fahefana misy karazan'olona mila atonina misy sokajin'olona mila atonina za anisan'ireo ny teny foana hoe raha nanendry prime ministre tsika ny mpampianatra pikaroka be da be sady miasa reo no mikaroka no mizara be da be ny madio ao na de efa nanomboka nisy ary ty resaka hoe atao hoe favetavetana ataon'ny mpampianatra ty misy le hoe ny mémoire de tsy maintsy corruption sexuelle sy ny karazany fa ao aloha mbola tsy de mampimenimenina no ny sehatra ny sehatry ny fitsarana tena maloto tsy afaka naka olona tao fa ny mpiasa-panjakana ambony mbola misy azo raisina koa secteur public no afaka mijery satria misy lozika ny zavatra nefa ihany koa efa eo koa le loto de tsy maintsy jerevan'izay zavatra misy fifampianona fifampiresana tokony ho raisina fa ny secteur privé eto Madagasikara indrindra fa rehefa sehatra goavana de tadidio fa ny conflit d'intérêt ny zavatra ambadika zany rehetrarehetra ary Madagasikara le resaka maninona ny tsy ny rehetra ny tafavoaka eto Madagasikara sokajin'olona vitsivitsy noho ny corruption ny marché tsy manjary ao anivon'ny fanjakana hatramin'izay io tadidio fa zany ny mampatanjaka an'ireo fa tsy hoe ireo ny tena mahay zay foana mantsy le olana hoe samy eto ampiasaony loha aza miandry fanjakana fa samy mandraraha ihany fa ny olona fantatra no mena marché fa ny olona miezaka tena ahitsy ka tsy mahafantatra olona tsy mahazo mihitsy na vonona na vokatra amina kalitao sy amina vidiny tena ambany tsy mahazo fa ny olona sady vola azo eo ny eo ny kalitaon-javatra ratsy de ratsy faran'izay mora fa manome écolage zany zavatra zany atsahatra ten'izao de zay no itenenako an'ilay hoe ny feo mandeha manitsy an'ilay fomba famindra tena mila enona ireo mpamono afo amin'ny fanakianana mandeha atsaharo ny fitsipika ny discipline napetraka ao amin'ny administration publique mila entitra ny fananganana ny rafitra ho avy rehetra ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony ifampiresao
zava-dehibe zay fo ihany koa zay zavatra nyresahana androan'izay joelabeatsy eny ary farana antsika eto ny androany miara soloforjona makasitraka ny rehetra ny eno tamo anatin'izay fotoana lavalava foifoy zay ihany mandrapa tafa vetivety ary